nosoratany Soza Marie Yolande. Ovelomin'ny Onsy Vantsoa miaraka amin'ny Faly Sirakoto ary Sinaiza. Bruno Rakoto Malala nandray feosina anaty tosy. Odray fa oay se Jimmy. Oay papa malaitra koa ianao fa inona zany ty mahavalinanao io ty ka? Mahasosotra mihitsy ary papa. Ny inona ka? Ary mitody ty amiko mihitsy aloha sy efa tsy mazava sao ka reo namana ary papa. Maninona e? Ty tena dolo ka ry zareo fietsara-mbelatsy fotsiny ny rahany amiko. Va ono ahoana no mahatonga ny seniteneny zany ary ka? Ka mba misy zavatra engaviko azy ireo de milaza fa tsy afaka dolo ry zareo e. Inona kosa nefa le angaviny sy azy ireo kosa aloha e? Ka inona moa fa tsy hoe mba hiara-hianatra amin'ny côté an-trano? Tsy zany mantsy fa misy devoira tena sarotra be zay ataonay de laza mihitsy raha misy fa zay tsy mahavita an'io devoira io na tsy mahatavy voankazy de voasazy. Zao Jimmy miteny momba amin'ny fianarany sy zay se fa hoararotoka kely aloha. Nahoana moa no lasa milatsaka be mihitsy ty notiny se ty zao ka? Jere Jimmy inona mihitsy ny olana se anaka? Radio Don Bosco. Papa malahelo amin'ny mama. Jimmy avy aloha avy eto kaiky ny zanako de zao efa tsy maninona neny reninao e. Efa tena salama izy na de tsy afaka miteny sy miala eo ambony fandriana azy azony se ve zany? Fa nahoana de lasa toy izao mamy? Ka ny aletina nanjo azy e. So fa nisy volany karakarana azy fa ratsy zany angamba de ho asa fotsiny izay nitranganaka. Raha itaona mahery ny tsapona amin'ny mama. Vola be no efa lany. Fa tena tsy mba misy hevitra mihitsy very papa ny mbola iresahany sy itsanganany ka milaza ny dokotera fa ny firesahany aloha mety tsy de ho ela kosa fa ny atahorana fotsiny tsy amelan'ny dokotera azy iresaka nge de rehefa miteny kely izy de reraka be de zay no tsy afahana miresaka aminy. Okizay ry papa. Eno efa tena ataoko fifaliana ho any mahita azy ato trano. Eny fa izao Jimmy mahakasika ny fianaranao aleo akana mpampianatra manokana ato trano mihitsy ianao fa sady ny BBC ity efa akaiky ka sao de efa afaka tapa-bolana. Papa de tsy namana amin'ireo ankizy ireo tsony ve ahy? Ny volako fotsiny ne zany nitiavan'izy ireo ahy. Fidio tsara zay atao namana manomboka zao Jimmy efa tsy zazakely tsony ianao fa tena faly aloha manana anse fa efa tovolabe sady endre. Toko foana ny lazaiko anao papa fa tsy hanao zay mampalahelo anao sy mama mihitsy misaotra anaka.
na niova endrika vetivety mihitsy any papa e. ahoana lasa tanora very izy e tena dioviny rivotra madio taty ny endrika anaketry ny firotorotona tao iarivo. avy aloha isy petraka eto akaiketo avy aloha fa misy inona indray papa atray misy inona tokoa zao ny tsara resaka efa vita amin'ny lamy izy ity jimi fa isesisano manaiky fa inona ary zany olazainy papa zany fa tsy azoko e. zao jimi teo maro taranaka amin'ny fototro zao ka nahita hevitra izay sy nyremise nanaiky koa rakoto mivady sy saloha zanany fa vonina ny metaranaka mialoha atsika mialohan'ny tena anambadiny se sy terahany se any alinany zany jimi tena vo maika tsy mahazava amiko ny ezako papa se tiako zao jimi matahotra zay mivady so sanatria lany tamingana na koa tsy hay mety ho fotsiny ohatra ny zaza terak'izay ho vadiny se any arinany ka de nitady hevitra aloha zay mba ho maro ny taranaka de isaloha zanaky ngarakoto no alefa iaripetraka am'se any arivo mba hanome zaza ho atsika azo niseve zany roa aloha no mifanarahana avy eo afaka manambady izy mazava miseve zany ohatsay papa rehefa zay moa mifantatra rehefa mety tsy maninona fa firy taona moa zany izy zany ohatrany hoe voenina ambe folo taona anala BBC am'ty le retsy de ahoana zany papa jimia no isika de vonina ny amoy zavatra maro reo fianakavian'ireo indrindra izy salohy ka aleo tsy atao atsinambony zany tsy isika indray no andana nikeo ka zany e tsy hoe mandany teninao fa mba manontany ka raha tomoka ao anaty fotoana foy de roa ny zaza de avela izy afaka hianatra raha mbola mazoto tsy hoe zay rery moa zanaka vaviny ngarakoto ka zay mitenenako teo hoe namoy zavatra maro rakoto no ny fitiavany atsika sy mba ho famalina ny sona atao taminy ay ve tonga de ara-mody amiko zany izy am'lady efa miandro fotsiny ny angany seny izy zao zay andro fahatelo ato ny efitranonao jereo tsara fa tena madio mazava zao koa solo fa misy anao vony roahako le mpahandro sakafo tato fa tsy mahay mahandro enao zany ny solony ato enao ve zany eniko tsara ka de tady dio tsara foana koa ny resaka nolazaiko teny ambony fiary reny anome taranaka fotsiny ianao fa tsy hoe sipako akory navadiko zay eny tadidiko tsara reny ka de rovina moa zany no ividy akanjo am'reto volany mengy azy ro mireto aleo fa ho teneniko mivady ny mpiandro tanàna hiaraka aminao rapitso savy iverinao hoe za mitantana anao iteto magazay tsy hoe ianao nitantana fa araky ny teningy azy ro ma hoe ianao nitondra etsena manomboko zao koa aza mitany isa zay tenin'ny papasy tenin'izy fa za sy ianao zao no eto ny teniko zao no arahana mazava mazava tsara anao na be azy zany fa andolo hidina androko anao ny lakozia io ny lakozia jereo reo fitaovana rehetra reo tsara daholy hainao sa tsy hainao ny ampiasan'ireo fa tsy hoe tsara be daholy to tsy ho haiko avetrany aloha ny fampiasana andreo fa mila ampianarinako ka viara jereo tsara ny ataoko fa tsy tia mamerimberina mba ataovy miadana izako azy tsara zao ary aleo aloha tia no ataoko voalohany fa tia ny moramora eto aty volany io de sokafy itsy frigidery itsy misy paty io fampianarana avy hatrany ty fa tady dio tsara reto mila lapoaliko ndreva avy eo
Audio Audie. Ay, Sandra. Za ihany akia. Inona no masaka? Ka vohikarakara loka mihitsy Dia fa hainao daholo ve no mampiasa an'ireto fitaovana rehetrareto e? Tena mbola tsy sahy teny aloha hoe tena haiko tsara mampiasa an'ireo e. Eo ary fa nampy anao ahy e. Marina ve? Ay, tena misaotra Sandra. Tena mahafinaritra be ianao Enao koa aza mahafinaritra be anahy. Hoay, fa to safosafonao ny takolako. Andray, ka tsy tiany saloy ary ve ny ataoko an'izany e? Ka fa ohatry nagaga fotsiny. Ary ay lava be ny volonao ry saloy. Ohatra, mivoraka koa ilay saron-dohako. Tsy navela mamana nanapa-bolo izany mihitsy ange ahy. Sady tsy tiako koa ilay manapa-bolo ka. Hitany saloy. Satroka baky anaovana fa malama be ty saron-doha ty nefa ny volonao sady matevina no malama rahateo. Aleo fa hividy satroka ba zany ako. Fa mananjandry vavy ve Sandra e? Manana ka. Roa vavy ny zandriko dia 5 menata zay. Ay, za vavy tokana. 5 menata nefa izay. Dia lehilahy be daholo zany. Fa eo fa sady karakara amin'izay tsika e. Dia atoroko anao daholo izay tsy hainao rehetra. Dia misaotraka i Sandra. Faly be ara-tonga aty foana ianao isan'alahady na dia hoe isan'andro azy. Izaho kosa dia isan'andro e. Tsy afaka mihitsy ary rehefa andavanandro fa mianatra. Alahady ihany. Sy rehefa hoe tsy eto koa i Papa Jimmy. Inoko fa tena atsiro be ny sakafo ato fa efa olona roa no mikarakara azy Andana aloha ianao milalao fa rehefa masaka ny sakafo atsony e. Ratsy zazakely izy ko hoe irana ilala. Ory saloy ary misy fandaingana roa ny takolakao. Jereo fa hita be mihitsy rehefa menao. Ka misy fandaingana roa toy ny io daholo koa nge izay zanaka dadanay satria izy koa nge misy zany. Ie, fa tena manendrika be anao le izy ka zany. Vao maika manome hatsarana anao. Andro fahadimy. Sandra ty fa ho aiza mity andro riry Ividy ranom-boankazo etsy amin'ny épicerie etsy. Ay, efa tonga ianao? tamin'ny dinora teo vao tonga zaiko. Fa ahoana aloha? Ahoana ozy izy tsy tsy gaga ve izy tsy nahita tampoka? Nanontany tokoa izy fa nolazaiko ny tsy fahafahanao tampoka. Fa tena nafinaritra lesiny eo amin'ny laosatany Fa ahoana aloha mba tantarao moa ry Sandra dia nisy an'izy avy koa ka? Nisy an'ny saloy le mpiasan'ny zareo iny. Fa miara-ndrevy taminareo koa ve zany mpiasa To fomba andry zareo miara-misakafo amin'ny patronko. Marina ve zany Sandra? Sy mba ohatry ny anay aloha zany. Tsy ny anay koa aloha e. Radio Don Bosco. Fa nafinaritra nisy azy fa raha elahy aloha nahita an'izay sipakely zay Le hoe mpiasa ve? Fa tsy tory mpiasa ireny ny fahitana azy ka. Fa sady dongadonga be zany ny tsara tarehy. Mahay miaingo ihany koa. Ka mitantara indray dia ohatra ny tiako hita fotsiny izy zany ko. Raha tsy misy miakatra tiany any ambanivohitra dia hoany sika amin'ny herinandro any. Tena andeha mihitsy ana misy sakana azy ohatra tsy ato moa ry no hividy jus fa saika hoe zay lahy hividy mo fa tena nonako ny sakafo tsy mbola masaka zany efa zany mbola voko foana mahasosotra zito
nafaly amin'izany vaovao zany ry Saloia marina za koa azany zava tsy napoiziko mihitsy koa nga le izy jereo fa zao fa hita mibotsina ny kibo raha ny filazany Jimy tamiko teo de toe-javatra vetsipitranga zao enim-bolana manko vao fantatra hoe misy zaza ao akiboko de nanomboka teo amin'izy le hoe nietsika iny vao maka toerana le zaza de avy eo vao nanomboka mibotsina ny kibo Saloia tiako zava mahagaga sy fifaliana zao ry Saloia zay koa neny tena mahagaga fa de tsy hitako de inona zao ny zavatra tena tianao hoanina loka tsy hitako hoe raha tsy izany aho fa nitsapako fotsiny de hoe mihinan-kanina be ohatray vary gâteau be da be mihitsy ny zavatra tiako ka izao ry Saloia zay tianao hoanina mihitsy de any daholo aza mba miafafy zany mihitsy ianao hoanaka azonao ve zany fa manahoana aloha ry zareo any an-tanàna ahoana ny resaka mandeha amin'ny tsy fahitanana any indrindra hoe ny amin'izy valolazo izany tokoa ka izao akia ny eo an-tanàna onina de be mihitsy ireo manontany zany fa nolazaina foana hoe nianatra ty arivo ianao de nangina ry zareo ary izy valolahy ka tsy lasasaina ihany hoe nahoana ny nandeha tampotampoka ty arivo indry tiako toa tsy nanisy resaka ondry zareo ko fa ireo zao bavinao no mitady nimba zavatra anga ny amin'ny nandefasana anao atiako fa ahoana ozy izy raha eo miresaka foana amin'ny mamanareo ondry zareo hoe so de be voky ianao ka nafenina satria mantsy tsy nondry zareo hoe nalefa ty arivo zany ianao ko fa efa hitany zareo nanao sipangahony zany mihitsy zany zefy zany no tena tonondry zareo hoe nanadalanao ange tsy mahita ataondray zao rikaly zany de mamorona tsangatsy manorana amin'izay mba hoe ampisy resaka narinandro hita hoako de nidiraka izy koa lory zoko nanambady andreny vehivavy mpitoko resaka reny fa honao ry Saloia to hoe mpiravavy daholo zareo zanak'olo menada izy efatra vavy reo mpiray tapo zanaky ny lahy de roa zanaky ny vavy fa velao zany resaka zany fa alery zareo saina ny resaka zay tiany any marina mihitsy aky zany hoafaliana be zao ny any Cécile ndefa be voky ianao fa tsy afaka mbola mandeha aty ve izy tena mbola tsy afaka aleo mihitsy rehefa teraka ianao vao makaty izy tsy aloha zay no atao fa amin'ny zaza faharoa raha vao fantatra fa be voky ianao de miakatra sy mipetraka ty mihitsy aloha zay mivady zany eny tsy maninona zany raha de anao ve zany ny vezivezy aty eno ilazako izy mivady ray aman-dreninao de mba miara mivezivezy aty koa zay ry Saloia marina aloha zany mama nefa tiako hoe hijanona ty mihitsy izany tokoa aloha hoe tsy maintsy manamboatra fandaram-potoana zay de tsy tokony havelo rerety mihitsy ianao amin'izao fotoana zao fa tokony hijanona eto ny ray aminay azonao zany ohatra hoe za tonga de ndray amin'izy ireo ndray mandeha tena marina mihitsy aloha zany mama ohatra hoe alatsinainy hatramin'ny zoma de ianao sabotsy sy alahady andro fasivy de tsy ahitany Saloia indray zany ianao fa ahoana ary zany ka zany androko atao ahoana ianao nefa zatra n'izany fa za ohatra ny tsy ho zatra raha tsy tanteraka ny faniriako akia ka inona ary ny ataonao hoe efa hoe Saloia tsy afaka nivoaka ny trano zany mihitsy satria misy fianakavian'ny Jimy manao vakansy zao sady tsy fantatra hoe roviana koa no mandeha tiany ianao fa tamy arika manahoana nareo Saloia raha Jimy malahelo be any izy itory Jimy fa ahoana ka zany hoe tsy ahitany Saloia zany ko kazoaranao to fa ohatrany hoe manakana ny tsy ahitanao any Saloia ahy hoe ahoana amin'ny sabotsy mandeha any trano anao Sandra mba ahitanareo hoe mandainga viasa tsy fa zao tsy maintsy ho koa papa de io mason'ny papa ianao sy tory Sandra no hoe miaraka
Ordremia tsy hoe tsy mahatoky ianao nge za fa fantatro mihitsy fa mahatoky anareo nefa hatramin'izay tsy nisy toy izao hoe fiakara amin'ny papa foana aty ka mahatonga asenao tsy araka rehefa lady indrindraindrindra moa zany. Marina tokoa aloha zany tenin'ny Jimy zany. Rehefa ho isan-kerinandro loatra tokoa nge mahalasa saina ihany ka aleo anytsika kiry Sandra. Fantatro ange efa ny ahitany saloa ny mahamaiky anao io zao eny zay aloha nge dia marina tsisy diso mihitsy. Fa ifakahita amin'ny fotsiny fa tsy afaka iresaka satria eo papa eo koa rehefa fianakaviana avy any ambanivohitra. Miaritra kely le sy toa o leo eo ihany ange. Raha isaloha indray aloha tsy akaleo azy zany mihitsy tena tiako ange izy eny. Mba fomba fiteny fotsiny ange zany. Andao amin'izay nefa ho ari
ao tokoa izy toy nisana lahady toy izao ihany fa tena mba nera taminy afa nalahelo be andriaka tena velany ve ianao hitako hoe tena nahatsara zavatra ny fandehananao sikainy zao afaka mivoaka nahaozy papa sura lesy Jimmy afaliana tsy misy toy izany ny namandre an'izany ka ahoana atsony izy ito dia asaina mitondra namana anankiray izy fa mampalahelo be mijajirika rery eo zao ary aleo fa atsoko iobo namany tsy midika nefa izany hoe sipany ioby fa izy ito sy iobo tokoa ve tsy efa niaraka iobo lesy ny mola be amin'izy ito nefa ngefa nilazain'izy ito fa tsy karazana sipa tiany ao alainao sipa mihitsy ny iobo iny fa ahoana kosa ary samy ny iobo hoe borovolo kely toy ny lehilahy iny izany eo ihany fa tsy mahalala ny sito marina ve ianao iny anika tena mitsikera amin'ny atsipirian'ny vehivavy izay mijoro eo anoloany mihitsy voatanisany hatramikely indrindra ny lesoka sy ny hatsarany ary sao dia tsy mety kosa izany ny antsoinao ny ioby tsy mampaninina azy mihitsy izany ka ioby anie tsy hoe mahasosotra azy fa tsy tiany atao sipa fotsiny saloha izao no tena andrin'ny sainy manontolo fa inona koa moa nefa izany farateninao izany izao tsy manao farateny ahy fa mieritreritra ihany hoe teny olona toan'izy ito reny ve no tian'ny saloha azoko tsara ny ao an-tsainao fa hoe saloha mpiasa trano sa tsy izany zito manam-pahaizana be hivoaka ho ingénieur rehefa kelikely sady saloha zanaka tambany vohatra tsy atoro angamby ianao ry Jimmy hoe fitiavana mahaova zavatra sady jamba ihany koa ekeko izany fa tena lasa ihany ny saiko ary ahoana nefa mifahitanao ny saloha tian'izy ito ve nahoana moa izy ny tsy ho tia ka aiza tsony koa moa no ahitany tovolahy toan'izy ito sady bogosy no manam-pahaizana fa inona nefa ny resaka nataon'ny saloha taminao momba n'izy ito hoe mahafinaritra be azy ho n'izy ito ka tsy midika ve izany ary ozy ianao fa tian'izy ito izy tsovy ioby dia andohaka n'izy ito ao an-tranony andro fahafolo hono ary saloha ahoana anaka ny fahitanao an'ny Jimika ny amin'inona moa izany ny azafady efa manan'olo tiana ve ahoana reny ilazako azy aminao anake sipasipa ozy ny tanora kehitrinika lozy tia marina fa andainga tohatra ny tsy manana angamby izy ka nitsitsikarotra hoe manao sipa aloha izy zako moa anaka dia manontany tena foanako aiza nefa moa no ahitanao izay ataony any velany ihany koa sariko fa tsikaritra hoe manao sipa ve izy troko aminao aloha anaka fa tato ato dia natsikaritra fiovana taminy hitako tamin'izany fa manan'olo tiana izy ary tao miasa be ny sain'ny adalako ka raha misy tokoa ve moa izany tsy maintsy miasa saina izy aloha hoe ahoana ary nandraisan'izany vehivavy izany azy izany tokoa aloha haitsika foana anaka amin'ny mandamina izany tsy atao hanimba ny fankatiavana indrindra amin'izay hoe hovadiny mihitsy ny fisinyity zaza terany aminao ty aloha ampalahelo tokoa mantsy na hoe izy nareo zaza raha toka hoe hiteraka-olana dia inona tokoa moa izany natao raha misy an'izany ka ny atao dia nyzao dia zao aloha soatana aminay mivady a izay zaza aterakao zay tena hevitra mety kotra izany fa indre ahoana lazao iny ny tia mampisalasalanao ry saloha hoe ahoana ary ka eny marina fa hoe nisy andreo mifanarahantsika hoe rehefa feno roa taona zaza aterako faharoa dia hoe mody any ambanivohitra fa saika teneniko kely hoe ahoana hoe mba afaka mitsidika andreo zanako ve tsy hoe ampalala azy hoe zany reny fa mba hoe te hitsidika anazy fotsiny saloha marina tokoa anaka fa efa nisy an'ireo zavatra maro mifanarahantsika nefa eto dia misaina mahita zao endrika ao malomaloka manoloana zao ka tsy maninona fa avelanay no anaka hitsidika ny zanakao sady tsy maintsy hipetraka any aminay any ambanivohitra ny izy ireo dia misaotra indrindra ringazy roma
hita sy tsapa fa tsy tia teny ianao ka mitsinjo ny hafa foana. Tsisy isaoana rery saloha ny zava-dehibe aminay zao de mahatsapa mihitsy zay fa mahavesa danja mihitsy indrindra ny nanoloranao tena taminay nanaika ny metaranaka anay na de hoe trano lehibe roso tamin'mbaroa ary ombidimy aza no takalony zany ny fahatsoranao ny tena tsy voavidy vola anaka ka nijery arindreo ray aman-dreny tokoa fantatro fa tsy mitady afa-tsy ny aso ahy izy ireoko jereo zao fa hoe afaka hitsidika ny zanako fa hono aloso saloha eny to lave sa vavy zao no tena mba irinao ka efa lalony ao na de hoe naniry vavy azako ay moa hoe fa fantatra tokoa hoe lany zaza ao kibonao hadray valy ery manko Cécile nampisehoako an'ireto zavatra novidiko ho an'ny zafikerinay retoko ay tokoa moa zany nentinao avy any ambanivohitra izy ireo zany no tamin'ny alatsinainy iny anie de efa niantsena tamindreo tiako mihitsy ny mampisehondreo an'i Cécile tany an-tanàny fifaliana ny azy anaka saika tsy naverany ampidirina tao anaty sakosy mihitsy ireo akanjo kely sy ireo fitaovana maro samihafa ireo fa de lalaoviny teo ka naza koa zany ka tena faly nahita andreo tena mahavidy zavatra ianao tika nga hita anaka efa zatra tamin'ny jimy ahy miditra any amin'ireny botika an-jazakely reny tsy mampanahirana mihitsy ny mifidy sady ianao ne tsy afaka andeha entsena kotsininy marina tokoa loha zany fa ampianary jimy mba hividy zavatra ho an zazakely taonao tena marina mihitsy zany anaka aleo fa ho tareo tokoa
tandirangy io mahavoa foana amin'izay atao rehetrarehetra. Zito indray izay Zaniko. fa azafady ange Zito saika mba hiresaka manokana amin'ny Jimmy tsy olana ka ataovy ary ny resaka reo fa misy inona kisy vity ny fianarako ka zao so dia mba misy efa tokony zavatra tokony olazaina amiko amin'izay mahakasikatsika manokana. Azavo tsara aloha fa tsy azoko nge ny tiana olazainy. Jimmy so dia efa tokony mieritreritra ny androso alolo kokoa ary tsika ny amin'ny raharahantsika ny tiako lazay. Seria tsy aleo ve hiandry ny fahavitan'ny fianarako vao hanao ny raharahantsika ay Sandra fangahy efa maika ianao tsy zany ka fa so dia ianao no efa maikako. aleo Seria aloha amin'izao le asa aloha amin'ny fianarana nefa efa manatokantrano hoe ohatrany tsy tiako marina izany dia isoeritreritra indray zany tamin'iko ny hevitra fa efa maika be ny anambady izy. Fa iny ty mahalasa sainanao tampoka ty. Tsisy ninona ka andeha iodina kely tsika atao trano mahakamo be atao trano ato. Miara mikorana amin'ny fianakaviana ve dia akamo andao ary hijanona indray raha izay ny tianao tiako ne lahatry Sandra. Za koa tianao. Singam-bolo nosoratany Soza Marie Hollande, novelominy Ons Vantso niaraka tamin'ny Valy sy Rakoto ary Sinaizy. Bruno Rakoto Malala no nandray feosina anaty tosa. vola itoy. Fotoana ny tantara mitoy eto amin'ny radio Don Bosco. Singam-bolo nosoratany Soza Marie Hollande, ovelominy Ons Vantso miaraka amin'ny Valy sy Rakoto ary Sinaizy. Bruno Rakoto Malala no nandray feosina anaty tosa. andro fahateloambifolo. Jimmy fa mbola te handonga ianao fa maninona mihitsy koa ary atika. so dia mba tsy mahataty mampinono ianao misy an'izany koa ve dia vao enim-bolana ve ny ekena dia tsy inontsony. ny fotoananao moa mandeha tsara. toa tsy nandeha tamin'ny volana ambony dia tamin'ity mbola tsy tonga koa. Zany ve ka raha izany aloha manao testa ianao ka alaina ve testa de grossesse re zany dia ho be voka sady ve ianao ty dia ahoana tokoa moa zany raha be voka tokoa mahazo amiko ianao fa tomemezanao fotsiny ke ka le pozinao nge mampome ahy tsy tianao ve raha efa be voka tokoa ianao. ka nga moa misy an'izany hoe tsy tian'izany eo fa ateraka izy rehefa eoko. Andraso aloha raha hividy testa vetivety rovina koa reno afaka sa mahalolo isamaray izany. isan'andro koa dia ho be voka sady ve saloha za koa moa tsy mba niheritreritra ny tandrina mihitsy eny
izany Siria. Izay ny teniny lehibe sady roa volana fotsiny ange izany ho any fianarantsoa e. Fotsiny io ianao izany mihitsy ny tena tsy tantoko fa tsoroko aminao le voatendry asa any amin'ny faritany. Aleoko azy mieritreritra hoe miady kely tsika dia tsy mifampiresaka volana na hoe tsy meona mihitsy azy amin'izay tsy maninona toy izay hoe ianao andeha any amin'ny faritany any. Seria alamino re sainao e. Tena efa tato an-tsaiko mihitsy izany tsy fitiavana misaraka amin'ny olo tiako miala lavitra izany Sandra. Da tena tsy lamina mihitsy ny saiko. Nefa tsy afa manoatra tsika radio sady hitanao koa fa mpiasa vaovao eny tena tsy afa manoatra tokoa. Jimmy tsy matoky avy eny felahy ka tsy resaka tsy fatokisana mihitsy ny antony fa ianao le hoe ho any amin'ny faritra mihitsy ny tsy tiako. Aza matahotra fa ny antso alafo na isan'andro eny ka nahoana moa ianao tsy antso ary na isan'ora mihitsy aza arakaraka ny siny fotoana ahafahako anao an'izany. tiako ange laty sady tena tsy androko mihitsy letsy ny raha antsika ao amin'ny tokantrano iray izany marina very Sandra. Ny azo ny tena tsy androko dia zasy aloha hiary taizana zanantsika. Zaza terako avamiko. Andray mahafinaritra be ry zato filazanao azy. Zaza terako avy aminao dia kolokoloko sy ho tiavintsika sady tsisy ahoran'izay zazay sa hoanao sy diny. Tsy misy mihitsy ka raha ny zanaka izany tsy tokony hampahoriana fa raisina mpifaliana mihitsy. Hitako izao fa tia zaza ianao ary dia mifamiomany ianao fa lahy efatra na dimy ny zaza ilaiko avy aminao. Aza matahotra mihitsy ianao Seria fa nanatanteraka ny tsodrano za vity izany. 7 lahy 7 vavy ve tsy maninona ao anatin'ny 4 taona izany niteraka foana. Andray kosa dia tsy asiana elanelana mihitsy izany fa atao totohatra kely. Matahotra izany ve ianao? Tsorika ao aminao aza fa misy olona voenimbolana izany dia efa be voka 2 volana le vehivavy. Dain kosa tsy tiako izany Jimmy ka manao lalakita kosokoso ry zareo izany sady mijaly be nge ilay zazakely amin'izany fa lasa antitra vetivety koa ilay vehivavy satria tsy misy fotoana mba hanamboamboarany vatana mihitsy. Misy fahamarinany ihany aloha izany teninao izany. Tena marina be mihitsy izany ka Jimmy tsika mihitsy atao an'izany roa taona ihany ny elanelany zanantsika. Eny roa taona fa zao Seria tandrema tsara ihany rehefa ny fianaratsoa any be dibe moa tsy ny lehilahy Bosco izany ka soosy lafaka any no malalako. Raha izany indray aloha dia tsisy mihitsy fa na misy azy reny mpilalao film Bosco sy indrindra ny andafy reny na reny aza ny koty dia ianao ihany ny tiako. Mahatoky anao Seria izay. SINGAM-BOLO nosoratany Soza Marie Yolande, novelominy Onsy Vantsoa niaraka tamin'ny Valy sy Rakoto ary Sinaizy. Bruno Rakoto Malala no nandray feosina anaty tosa. Bola itoy fotoana ny tantara mitoy eto amin'ny radio Don Bosco. SINGAM-BOLO nosoratany Soza Marie Yolande, ovelominy Onsy Vantsoa miaraka amin'ny Valy sy Rakoto ary Sinaizy. Bruno Rakoto Malala no nandray feosina anaty tosa. andro fa 7 Fanatory ngany ekena ry Salo. Ka ao ary aloha soroko ny blouson anao izana.
tena vizana mafy mihitsy. Iakatra noroko ny akena iloha. Avy eo mba orinao. Misy rano mafana avy ao? Ie, misy ka. Tsy Radio Don Bosco. Tsy aloha ve lo orina ianao e. De mandro avy eo vao manoroka ny akena. Taitra na izy raha hoe maimbo aty-ambohany ianao ny anoroka anazy. Eo ary. Tena valaka be mihitsy aho zany. Tato ato sa efatra amin'izay mihitsy ianao nireraka foana e. Raha vao nanomboka narary mamy. Tatidiko mihitsy fa rehefa tonga ato an-trano aho vao hiditretra dia reraka sy mivalaketraka tokoa. Zany ve? Hafahafa ihany anie zany tsy mi e. Zany eo ihany fa ny fianarako sy ny fivezivezeko koa ny tena hitako mandreraka ahy. Indrindra moa tsy afaka amina lafisafo atsony mama. To vao maika ny tambesatra be tamiko le izy. Tena niara nijaly tamin'ny mama ary saloia. Tsy sahako nolazaina tamin'ny papa zany. Izy koa aza tena mafy ingeny manjo azy. Zao vao mitaky amin'ny papanao tokoa ny avy zanana hatramin'izayko. Jereo izy marary reny e. Ka efa niteneniko tsara ry izy. Mba tsy hivezivezy sy hanovizana. Fa miteny an'izany eny ianao. Fenao moa zany ry saloa tsy mba reraka. Rehefa reraka rehady miteny. Areoko izay raha aloha aleo andro amin'izay. Avy de karakaraiko ny sakafontsika. Tonga dia ataovy sady noana
Efa tsy maninona. Jimy fa tonoroanao ny takolako ilany. Ka zaza roa be zao ve ny ray naterako ka mba namena daga faly ianao. Eny faly Saloa to misinto ianao. Ie Jimy atory eo ary sady enjakenjana ihany ny terahanao azo mena daty eo fa mbola tsy alefa tenga izy ireo. Efa hoentiny eo re. Tsy aleonao andrasana vetivety aloha ny atongavany. Eny ary Saloa to maloka be ny endrika eo zany ary to mijoko ny ranomasonao. aza ntanina ny antontsony Jimy aza manahenao fa mbola ho foana ny ranomasoko milatsika ohatran'izao. Tsy maintsy miseran'izao. Saloa raha azonao atao re dia feno tsikitsiky sy fifaliana aloha izy ity. Eny anao an'izany tokoa fa aza matahotra ianao. Tsy tiako izy fiantraikana amin'ny nonon-janako koa izao. Raha mitomany tokoa mantsy ianao tena misy fiantraikana any amin'ny nononao mihitsy. Oay reny izy da zanako. Singam-bolo nosoratany Soza Marie Yolande. Novelominy Onsy Vantso niaraka tamin'ny Faly sy Rakoto ary Sinaizy. Bruno Rakoto Malala no nandray feosina anaty tosa. vola itoy. Fotoana ny tantara mitoy eto amin'ny radio Don Bosco. Singam-bolo nosoratany Soza Marie Yolande. Ovelominy Onsy Vantso miaraka amin'ny Faly sy Rakoto ary Sinaizy. Bruno Rakoto Malala no nandray feosina anaty tosa. andro fa 12. Rakizy tena surprise foana kosa rangano ataonareo mariny. Ka mba nanzanako ry papa sy mama. Izany sainareo revesina mihitsy ny afaliko. Sady lehibe ihany izy reto nakamba anazy rokolao sasany avy iny izy ireo Zany ve Jimy? tena lehibe tokoa. Aiza moa papa ny finanany salo gato tamin'ny be voka azy ireo ka. Jimy ankambo ny nanamboatra gato be dehibe ho ana dia izay eo laniko daholo. Fa hono rakizy iza zany no anaran'izy ireo ka. Nataoko hoe fanomezana sarobidy ny anaran'izy da. Ie Jimy ihany manao ny naranjanany. Ny lahy moa atsoina hoe fanomezana ary ny vavy kosa atsoina hoe sarobidy. Radio Don Bosco. Tsy tia tena fa samy nasiako anaranay saloy amin'izy telo dahy. Marina zany mety koa ny nataony se de hono de zao volan'izao zany ny saloy no mifaneo Zany mihitsy raha anaiky izy. Anaika area inoko efa voalaza ve fa hoe tombontsoa ihany ny azo amin'izany dia inona indray Eny ka tsy maintsy mbola hiteraka koa mantsy ianao any ariana ny anakako. Raha ny tiako aloha dia mbola hiteraka roa lasy vavy. Engany eo tanteraka zany anako. Tsy aloha ve akaina indray aloha saloy fa mampinomy be mantsy izy io. Izy dako reto tena matorobeko. Aleo fa hitaizan'ny ekena tokotany aloha zay sisila re. Ho avy eo rehefa avy eo. Ka raha taitra tsinona izy da? Aleo fa
Aloha. Hoavy ava mbola manao an'ity zavatra ity vetivety Radio Don Bosco. fa toatoandro be ianao e. Avy dia arosa ny sakafo. Toa tsy nanatso iny aho fefa ny sakafo tany amin'ny hotely inge zay a. Nefa le loka tena tianao be mihitsy ny ao a. Zany ve? Ie. Sahirana be mihitsy ve no nanomana an'izany loka tiako zany? Tsy hoe sahirana fa nataoko le izy satria tianao. Ka arosoerany sakafo fa ataovy kelikely. Vetivety ary ahy e. Milalao be mihitsy izy telo tao an-jaridainao a. Ka vo avy ny sakafo atoandro zay dia tao an-jaridaina taoko. Fa karam-boankazo anazy telo tany diraka fa tia ny sakafonao ary. Misaotra ary saloha fa zao tiany ianao. Indra le boaty kely tsara tare. Fa inona indray ny ato? Andrasy hoe. Hoay, kavina. Kavina volamena tsara tare. Ka tsy misy kavina ny sofinao fa tonga dia anao ve? Io tokoa e. Jimia, tena misaotra. Tena faniriko ohatrin'ny ela mihitsy zany hoe kavina volamena zany. Zao nefa dia nitanterahanao. Dia faly zany saloha. Tena faly be mihitsy moa zany. Io hoe jereko kely tsy amin'ny taratra etsy. Ai. Tena meva. Tena misaotra Jimia. Tena misaotra tena marina. Tsy misy fisaorana rery saloha. Akaina kely venao rehefa avy misakafo. Andeha hiara-lalao amin'izanako ako. Ay, andrasako izany ianao dia miara-mivoaka tsika. Betinao ave zao ry saloha raha ilazako hoe oka izay fa tena voko be. Efa saiky ny antsasabara aza ny laninao eo fa tsy bety anao izany ary e. Singam-bolo. Nosoratany Soza Marie Yolande. Novelominy Ons Vantso niaraka tamin'ny Valy sy Rakoto ary Sinaizy. Bruno Rakoto Malala nandray feosina anaty tosa. Vola itoy. Fotoana ny tantara mitoy eto amin'ny Radio Don Bosco. Singam-bolo. Nosoratany Soza Marie Yolande. Ovelominy Ons Vantso miaraka amin'ny Valy sy Rakoto ary Sinaizy. Bruno Rakoto Malala nandray feosina anaty tosa. Andro fa 7:00. Fa nisina Sandra to tena dodina be mihitsy ianao tamin'ny finday teo a. Misy zavatra maika be tokoa lesy a. Zany ve? Ka izao mila vola maika dia maika a. Misy zavatra tondro papa zay dia tsy ampony ny eo an-tanana. Raha tapitra izy io vola ilaina io ka andao mba mangalany amin'ny banky vetivety aloha ela. Zany ve? Ary soa aza fa nisy alala izy fa ratsy zany ngiabatsy. Niembotra teo ny zavatra saika atao. Ny olana nefa zao. Ahoana? Tsy manam-bola ntsony afa nalain'ny papa daholo. Zany hoe nisy nilany vola maika akoho e. Dia tsy vitan'izay ihany fa niangavy ahy izy mba tsy hikitika volany amin'ny banky ntsony aloha ao anatin'ny taona maromaro dia nanaika. Ndray lesy. Fa ahoana? Fa ahoana elany nanaika an'izany? Mila vola koa nge elahy e. Raha amin'ny ankapobeny tokoa iny dia tsy dia misy ilako vola e. Fantatrao tsara zany. Ny sakafo sy ny zavatra ilaiko rehetra tsy mividy a. Fa za mila vola avy any amin'ny langy za e. Ny sarandalako isan'andro, ny argent de poche, ny goûter tsy andaniny. Ka manompoko izao zany dia mba miala vola ny posy ianao e. Mandray? Sady efa manify be ny eto am-pelantanako.
anaovana lasansy amin'ity fiara ity dia zay ety inona daholo ary zany ka zay le izy atao ahoana moa dia mety hatrany firy-taona zany no tsy hahafahanao mikasika ny volany amin'ny banky ka mona dia efa vita aza ve ny fianaranao dia mbola tsy mahazo maka mety tsy hatramin'izany tsosaka raha izay indray dia tsy maninona ka enoko fa olona misaina koa papanao ka rehefa manambady ve moa ianao tsy tokony kazantsony ny volanao aza matahotra ianao fa tena olona misaina tokoa raha i papa mahalala ny tokony atao fa afaka mandeha amin'izay ve ary sandra vao tonga ao mantsy papa zany teny taminy hoe andeha kely vetivety fotsiny raha pitso alahady zany dia tsy manome toko be anao loatra aloha amin'ny raha pitso alahady so moa tsy misy zavatra tiany papa atao na hoe alehanay dia tsy tiako ny andisy fanantenananao foana eny ary fa mentsoa ihany raha afaka eny
firy be eto ndavaranga izany. Ka andehana ary aloha makakanjo mafana e. Aleo zao ihany ka ifiko izany antsika izany. Fa inona moa ny ataontsika eto e? Ka zao hoe i papa ny tonga teo nilaza fa hoe tokony efa ody ony ianao hoy ny ray aman-dreninao. Efa ny andro fotsiny tokoa aloha e. Tsy niteny ianao na dia efa hoe mihoatra ny roa taona sy fanomezana sarobidy. Ka fantatrao ihany fa zarako aza mba hoe mbola mijanona kely araka amin'ny zareo tetiko. Fa ary dada moa izany mila ny fiverenako satria efa nihoatra be tokoa. Ka izay indrindra ary salohany ho resahako aminao izao a. Izao mijanona eto foana ianao. Fa ahoana indray? Satria tsy tiako sarahana amin'ireny zanako e. Fa inona aloha no tianao lazaina fa tena tsy mazava amiko mihitsy ka. Tiako ireo zanako ireo ry saloy a. Noho izany tokony ho tiany reniny koa azany. Tamin'ny fotoana nisian'ireo zaza ireo nefa ry saloy a lasa tianao azy a. Ahoana? Lasa tianahy ianao? Eno a. Izany ny tena marina. Toy ny singam-bolo maivana tsy misy dikany. Eny tsy misy ilana azy na hoe sorona ery azy ianao tamiko hatramin'izay. Nefa izao lasa singam-bolo mavesa tanjabe amiko ianao ankehitriny. Lasa tiako sy mahasaro-piaro azy ianao. Marina aloha fa mety hoe tsy misy fitiavana ao aminao ry saloy a. Nefa manantena fa hitsiry tsy kelikely ao anatinao ihany ny fitiavana. Efa manao ezaka ihany moa mba ahitanao hoe tiako ianao ry saloy a. Ahoana? Efa nakamba ny zasy ianao tamin'ny alalan'ireo olon-dehibe. Dia voatery tsy maintsy ikambana natao hoe sy ilay olona tena irinao hiara-dalana aminao ary a. Ka mampiasa ny saiko eto izao dia isandrako. Dia amin'aona izy raha hoe mahalala an'izao? Efa hatramin'ny ela ry no vonona iresaka aminy. Efa nandinika sy nambadibadikela koa. Ary efa tapa-kevitra hatry ny ela ihany koa fa ianao no safidiako vadiko sady efa reny zanako raha teo. Tsy fokoko ianao ry saloy a. Ireo fihetsika sy zavatra rehetra nataonao moa vao maika nitiavako anao. Dia inona moa izany fa tsy hijanona eto ilay singam-bolo? Sao tsy vokatry ny fonao kosa nefa izany. Ianao koa ka nany amin'ireo zanako telo be ireo ihany aza ve dia tsy any akeko tsy misy atakandro? Ay, dia ahoana ilay fitiavana? Mba lazao tsy misy atakandro koa ary. Mahay mambabo fo tokoa ianao. Nefa na izany aza dia tsy nieritreritra nisalovana ny Sandra aloha ahy. Manantena izany fa ho amanontolo ianao sy ny fitiavanao tsy misy banga. Ie, mampanantenanao tokoa ny amin'izany. Singam-bolo. Nosoratany Soza Marie Yolande. Novelominy Onsy Vantso niaraka tamin'ny Faly sy Rakoto ary Sinaizy. Bruno Rakoto Malala no nandray feosina anatitosa. Vola itoy. Fotoana ny tantara mitoy eto amin'ny radio Don Bosco. Singam-bolo. Nosoratany Soza Marie Yolande. Ovelominy Onsy Vantso miaraka amin'ny Faly sy Rakoto ary Sinaizy. Bruno Rakoto Malala no nandray feosina anatitosa. Andro fahavalambefolo. Mandrosoaka eny. Tena androso tokoa moa izany.
tena efa ela tsy niditra tato aminareo. Aresika lasa loy. Ho avy eo izy fa mipetrapetra aloha e. Efa reo ny ranom-boankazo sy ny gato. Tena hinana sotro tokoa moa zany. Areza ho azy ito amin'izao hoe fa nahoana no hoe tsy navela ho aty izy? Tsy hoe tsy navela nakaty izy fa resaka atsika rolo no atao eto zao. De mihaino anao aho zany sheria. Mihaino atsara ianao? Sady mihaino ano zany mihinana zany Sandra, miala tsiny aminao fa nanafy ny zavatra betsaka sy nandanga taminao. Ahoana tsara? Nanao an'izany ve ianao? Eny Sandra, ny antony aloha dia tsy avamiko loatra fa noreo ray aman-dreniko e. Tena hazava ao amin'ny Antsipria mihitsy aloha sheria fa tsy misy mazava amiko ka zao ary. Fantatrao moa fa lahatokana toy izany koa papa na i mama aza. Natao ohatry papa no izany ka nanana tsirikevitra mba hananana taranaka maro. Dia inona nataony? Fanaraka tamin'ny mpanampina iray any ambanivohitra. Io rangahy io mantsy maro anaka ka nevitry papa fa tsy maintsy toy izany koa ny taranany. Natao ny fanarahana, trano be rosy tambary ary omby maromaro ny takalony. Ny takalony inona? Ame taranaka roa avy amin'le zanany vavy dia tsy ampahafantarina azy ireo le zaza rehefa feno roa taona ny zandriny amin'ireo zaza roa ireo dia alefa mody io zaza vavy io. Ohatray, nanao an'izany ve nareo? Dia papanao zany nakataranaka tamin'izany zaza vavy zany? Ka tsy papa fa iza. Ianao? Andraso kely aloha ka. Raha tena mazava amiko zany ny lazainao rehetra teo dia misy zaza vavy izay natao angalana taranaka roa. Dia ianao zany no hoe hanome taranaka azy mba ho anareo? Zany tokoa Sandra. Trimia, tena marina ve? Marina tsy misy diso zany Sandra. Dia efa mananjanaka zany ianao io? Dia aiza le zaza vavy zany? Efa mananjanaka tokoa ary Sandra. Ary tsy roa fotsiny fa 3 satria kamba namena dara io zanako fa. Andrekako. Mipetra aloha ianao hoe mbola ho lava ny eny resaka. Dia aiza zao zany zaza vavy zany ka? Tsy iza le izy ry Sandra fa isalo ihany. Ahoana tsara hoe ry Jimmy? Salo piasa nareo? Mitony aloha ianao e. Tsy piasa zany izy fa nentina nanafenan-javatra fotsiny. Ndray ry Jimmy, dia sahanao tokoa ve nanao an'izany fa nga tsy tia ahy ianao e. Sandra, fantatrao ny fitiavako ny ray aman-dreniko. Tsy tianao izay hampalahelo azy ireo dia nanao an'izany. Misy koa ireo ray aman-dreny manao didiko fe lehibe. Iza no mbola nanao toy izany zao? Sandra, aza manome tsiny an'ireo ray aman-dreniko ianao e. Mafy tamin'izy ireo loatra nge ny vitsy dia vitsy taranaka. Fa na zany azy tsy tokony nanao an'izany zareo. Maninona zao raha nandrasana nanambady ianao? Losy dia ahoana zany ny toyany? Izy zao saloy. Dia nifankatia tato koa zany nareo? Raha ny tena marina aloha tsy nisy an'izany teo aminay na teo aminy fa ny atanteraka n'le fanekena ny tanjo nefa ahoany? Azo menao tsiny ary Sandra fa tena tiako kosa ny zanako. Dia ahoana tsy azoko mintsiny? Tsy fokosarahana amin'ireniny ka noho izany tapa-kevitra ny hanapaka ny fiarahany eo amintsika. Ahoana tsara hoe ry Jimmy? Sandra, tsy misy havita toy ny reniny teraka. Aleoko ny reniny ihany no hitaizany zanako miaraka amiko eto. Ry Jimmy, fa nahoana ianao dia manao an'izany? Dia ahiliko eo fotsiny avy e? Ianao nefa nokasako alaina vady hatramin'ny voalohany. Saingy noho ireo zanako ireo Sandra dia tsy afaka ny hanao an'izany aho. Tsy maintsy ny zanako aloha. Voaza? Fa nahoana ny tsy vanitoetra toy izany ianao ry Jimmy? Tsy tsapanao ve izany ny habean'ny fanantenako hoe ho vadinao za? Sandra, fantatro izany. Nefa moa tsy misy azoko atao tsony amintsika. Aza mametsiny any saloy ianao fa soaverinao izy no nisarika. Samy nanaiky ireo ray aman-drenina ihany. Tsy miraharaha an'izany ahy e. Dia inona zany ny teninao olazaina fa maika handeha ahy e? Zao Sandra, mitsotra anao aho. Tsy vaninareo menakavy e. Totezitra be izy.
eny tena efa nanatena loatra izy soa raha fa tsy nilazaiko azy teo koa hoe voafafa tato io tanako ianao ry saloia Way, to tena tsara sy mahafinaritra be aty. Ka hoana tianao? Ie, tena tiako ary be olona. Ka maro ireo mpianakavy no mandeha aty rehefa lahady toy izao ary tsy vitsy ihany koa ireo mpifankaty toasy ianao. Tsy mia. Ahoana kiry saloia? Tena tia tokoa ve ianao? Eny saloia malalako ary ianao no tia? Tsy mia. Tianao tokoa. Tena tia? Saloia. Tsy hitako izay any many afaliako.
Ia, tena nafaly be any nandehanao miteny hoe tia e. Zaho kosa natohatra fa tohatra ny tsy ho tia ianao. Marina fa hoe naneo fihetsika feno fitiavana na ame zavatra maro. Nefa rehefa tsy raika ny fon'le olona. Tsy napoiziko hoe natahotra toy izany ianao. Raha tsy zany dia efa ela angamba ny namalana hoe